Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tantety izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran amin'ny fofian'ny fifaliana no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoana ny mafinaritra ity atao anatin'ny andro vitsivitsy dia resaka momba ny zava-panatsika ary ireo fotom-pampianarana atao anaty baiboly izay tokony ho fatatsika menakavy dolotsika ivavaka milohan'ny idirana ao amin'ny fandarana makasiraka indrina tompo ary misaotra ny anaranao satria lehibe ny famindramponao lehibe ny fitiavanao andray ny teninao zay andray ny fampianarana an'io dia miangavy aminao mitenena aminay fa vonona iaino izay mpanomponao sokafo ny vavan'ny mpanomponao apetrao mbavan'ny mpanomponao ny teny ny afatra tokony ampitaina dia zavatra tokony ho takatra dia ataovy ambavanay zany ny fampianarana rehetrarehetra dia ianao no metraka zany ihany koa mpon'ny tsiraray avy sy ao an-tsainy ny tsiraray avy mba sady andresy lahatra azy no ampiova fo azy misy saotra tompo amen atao amin'ny John toko fahatelo no vakitsika andininy John toko fahatelo andininy fahatelo manao hoe Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny Nikodemosy taminy ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra ny akibondren'ny ray va izy ka ateraka Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy andininy fahenina amby folo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay zavatra anankiray loha ihany ry havana no mission an Jesosy raha tonga teto ambonin'ny tany zavatra anankiray manana ny lanjany ary manana ny vidiny zay ihany no mission na ny rana an Jesosy tety ambonin'ny tany na ny iraka nampanovina azy dia ny amonjy izao tontolo izao mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay planina iray ihany ny planin'Andriamanitra na ny rahanan'i Jesosy dia ny amonjy ny olona mba tonga ny olona anana ilay atao hoe fiainana mandrakizay misy ny atao fiainana mandrakizay ry havana malala tena misy ny atao fiainana mandrakizay ary ny planin'Andriamanitra lehibe indrindra sady tokana dia ny ananan'ny olona ny fiainana mandrakizay ny olombelona manko dia very ary very any amin'ny elo ny olombelona very any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny olombelona satria namidy ny Adama sy Eva teo ampilatanany Satana tamin'ny alalan'ny fandikanany didin'Andriamanitra
tamin'ny alalan'ny fandikana izay lalàna napetrak'Andriamanitra dia namidiny Adama sy Eva teo am-pelatany nandevoly ny taranak'olombelona rehetra any ka nandova fahafatesana, nandova fahaverezana, nandova elo mirehatra mandrakizay izany no lova nomena ny olombelona, sahaza ny olombelona dia ny fahaverezana mandrakizay ary ny olona rehetrarehetra zay tsy nanana an Jesosy, tsy mbola nandray an Jesosy, dia tsy maintsy miandry azy io lalan'ny fahaverezana io, tsy maintsy mitsofoka ao anatin'izany atao hoe fahaverezana mandrakizay zany. Izany indrindra no nataon'Andriamanitra hanakanana ny olona tsy ho any amin'ny fahaverezana, dia nanolotra an Jesosy izy. Ary io tenin'Andriamanitra io no milaza an'izany hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetrarehetra mino an'io zanany lahy tokana io, tsisy ho very fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny planin'Andriamanitra dia ny tonga antsika hanana ny fiainana mandrakizay ho any an-danitra ianao, andova paradisy ianao, ny vadinao, ny zanakao, ny zafikelinao, ny taranakao, ny olombelona rehetra, ny planin'Andriamanitra dia hiala ao anatin'ny lalam-pahaverezana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ahoana ny fomba natanteran'Andriamanitra an'izany? Zavatra maromaro ry havana, mitady ny fomba rehetrarehetra Andriamanitra atongavantsika any an-danitra. Reto misy antony vitsivitsy, zavatra vitsivitsy ataon'Andriamanitra mba hatongavan'ny olona ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany. Voalohany dia ny fitoriana filazantsara, ny fitoriana ny fibebahana, ny fitoriana ny fiainana mandrakizay, ny fitoriteny dia alefan'Andriamanitra mba hatonga ny olona ho resy lahatra, ka andova ny fiainana mandrakizay ho any an-danitra. Zany ny antony reny mpitoriteny be dia be reny, eny amin'ny arabe, eny an-dalana, eny an-tsena, reny le mpitoriteny hitanao milanja bafla kely isan'andro reny, miala nenin'Andriamanitra amin'ireny mba hatonga ny olona ho resy lahatra sy hibebaka. Zany no mahatonga ny fitoriteny hitanao amin'ny radio, enonao amin'ny télé, reny fampianarana le fanakarazana pasteur maro be amina fiangonana maro isan-karazany reny. Misy ny mampianatra momba ny fahamasinana, misy ny mampianatra momba ny Jesosy, misy ny mampianatra momba ny lalàna. Tsy haiko daholo fa be da be samy mampianatra ny zavatra tiany ampianarina ny mpitoriteny, mampianatra ny baiboly tsotra ny tanjon'Andriamanitra amin'ireny, mba hatongavanao any an-danitra, mba hanananao ny fiainana mandrakizay. Dia ampiasain'Andriamanitra daholo ny karazana olona rehetrarehetra, ny mpitoriteny, karazana mpivavaka mba hitomana ny olona, hatongavan'ny olona ho any an-danitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia alefan'Andriamanitra ny fitoriteny. Teboka raha izay, rehefa tsy azon'Andriamanitra amina toriteny tsotra ny olona, dia alefan'Andriamanitra ny aretina, alefan'Andriamanitra ny aretina tsy aisitranina. Ary be da be amintsika no tsy mahay mitodika amin'Andriamanitra, tsy mahavita mitodika amin'Andriamanitra raha tsy tratrana aretina tsy azo sitranina. Ka efa tsy hitanao tsony zay anasitranana an'ilay aretina, tsy hitanao tsony hoe inona ny anafana ny aretiny ity, aiza ny tany ale amin'ny aretiny ity, ahoana ny fomba hitsabona ny aretiny ity. Efa miteny ny dokotera hoe tsisy hevitra tsony io. Rehefa ny dokotera no miteny anao hoe tsisy hevitra tsony io, dia na tianao na tsy tianao, tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra ianao. Ny tena planin'Andriamanitra amin'io aretiny io anefa dia tsy ny hoe hanasitrana anao fotsiny, non, tsy ny hanasitrana anao fotsiny, fa ny tena planin'Andriamanitra amin'ilay aretina dia ny hatonganao ho any an-danitra, ny hatonganao andova ny fiainana mandrakizay, ny hatonganao anatona an' Jesosy, ny hatonganao hiala amin'ny lalam-pahaverezana, ny hatonganao hiala ny anaty afo be any amin'ny lalan'ny elo, ny hatonganao hiala amin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana, dia ny hatonganao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany ny planin'Andriamanitra, zany ny programman'Andriamanitra, ny hatonga antsika hiala ao amin'ny elo,
alefan'Andriamanitra ny aretina ohatranay ohatra tany amin'ny 1983 zay tamin'ny 1983 no nanomboka ny vavaka nanolo tena ny ray aman-dreniko nanomboka nanompo ny tompo tamin'ny 1983 ny papako talohany io dia olona mamolava mpifoka sigara mpangalatra any am-piasana dia angalarina daholo ny fitaovana rehetra tany am-piasana manompo sampo ny papako tamin'io tena hoe tao anatina karazana dalàna fa rehefa verevitra tanteraka tsy nahita vahaolana tsony tamin'ny fiainana dia tsy maintsy nanatona an'Andriamanitra rehefa narary saky maty ary tsy sitrany dokotera dia tsy maintsy nanatona an'Andriamanitra fa zavatra ray loha ihany ny planin'Andriamanitra ny amonjy anay menakavy zao zay menakavy ny papako ny mamako ny zanany rehetrarehetra ny zafikely ny fianakaviana rehetrarehetra ato amin'i Jesosy ary andova ny fiainana mandrakizay inona ny hevitr'Andriamanitra sy planin'ny tompo tamin'io lay aretina nampidiran'Andriamanitra aretina mihitsy ka ny tanjon'Andriamanitra tsy nilehana sitrana amin'ny papako fotsiny non fa ny tonga nay menakavy ho resy lahatra dia ho resy lahatra ny ten'Andriamanitra dia hitodika amin'Andriamanitra dia hanompo an'Andriamanitra dia ho tonga amin'ny Batisa ny fibebahana ho tonga ho amin'ny fanoloran-tena lalina dia hiala amin'ny fahotana ary ho any an-danitra alefa an'Andriamanitra ny aretina betsaka amintsika no tsy nahalala zany Andriamanitra zany betsaka amintsika ny tsy nahalala zay hivavaka betsaka amintsika ny tsy nahalala zay hanompon'ny tompo sy hanolo tena ho an'i Jesosy zany tany anaty adalàna tany anaty toka tany anaty loka tany anaty fijangajangana tsy firarahina an'Andriamanitra fa nevatevana an'Andriamanitra fa nasian'Andriamanitra aretina ianao maro amintsika ireo angery havana tsy nahalala nitodika tamin'ny tompo raha tsy nisy aretina ary rehefa nytena ny dokotera fa tsy avitra tsony ianao marary ianao very ianao dia iny ianao fa nanolo tena ho an'ny tompo fa nafinaritra raha vao nanolo tena ho an'ny tompo ianao raha vao nivavaka ianao dia nanomboka sitrana raha vao nanomboka nivavaka ianao dia nanomboka nanafaka anao Andriamanitra dia nanomboka nanolo tena ho an'ny tompo ianao sy ny akony ianao avitra somatsara ianao zany ny planin'ny tompo sitrana tamin'ny aretina manana ny hevitra heveran'Andriamanitra maro amintsika tratrany hémorroïde diabeta tension areti-po ary ny planin'Andriamanitra amin'io dia tsy hainao ho sitrana fotsiny ny planin'Andriamanitra amin'io dia tsy hainao ho afaka fotsiny ny planin'Andriamanitra tamin'io dia tsy hainao hoe afaka tamin'ny aretina fotsiny fa ny planin'Andriamanitra goavana indrindra tamin'io dia ianao any an-danitra ianao sy ny taranakao ianao sy ny akonanao fa io fotsiny io le aretina io fotsiny io ny atao hoe tady mazaka mpitiavan'Andriamanitra io ny atao hoe tady mazaka mpitiavan'Andriamanitra dia nalefan'Andriamanitra ny tady mazaka na matorana anao tao anaty aretina be loha ianao mafy loha ianao tao anaty ditra sy adalàna ianao fa tao anaty aretina ianao ny tonga saina hoe tena hitodika aminao Andriamanitra hiverina aminao dia ho afaka vonjeo a tompo sitranao tompo aretina tsy natao hamono anao io aretina tsy natao hampijaly anao fa aretina natao hampitodika anao amin'Andriamanitra ary hampiverina ny sainao sy ny fonao hitady an'Andriamanitra izany ny planin'Andriamanitra izany ny hevitr'Andriamanitra faharoa olana tsy olana mahazo anao olana amin'ny banky trosy bloqué ny tseny tsy mandeha ny tseny sarabady olana amin'ny tokantrano olana amin'ny zanaka olana ary amin'ny banky olana risy ariany amin'ny tribonaly nitady vahaolana ianao tsy nahita vahaolana nitady hevitra mahanan'io ianao tsy nahita hevitra tapidalaka le ianao dia tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra inona nefa ny tena hevitr'Andriamanitra amin'io io olana io tsy hoe natao hanala baraka anao io olana io tsy natao hatonga anao hamono tena io olana io tsy natao hanapotika anao fa io olana io ny antony nanomezan'Andriamanitra ny olana io dia ny hatonga anao hitodika amin'Andriamanitra mba hamonjena ny ara-panahinao fa i baiboly io marina toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana amin'ny fiainana mandrakizany
anana fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay ihany ny mamaky an'Andriamanitra voalohany. Dia ampiasain'Andriamanitra daholo mipaika rehetrarehetra. Na aretina io dia alefa an'Andriamanitra, olana io alefa an'Andriamanitra, mpitoroteny alefa an'Andriamanitra, ny zavatra rehetrarehetra alefa an'Andriamanitra. Tsotra le antony. Atonganao ho taitra, atonganao ho resy lahatra, ka hanompo an'Andriamanitra, ka hitady an'Andriamanitra, ka hanaiky an Jesosy, hanompo an Jesosy. Zany ny planin'Andriamanitra ry havana malala. Atonganao tena hitady an'Andriamanitra ary resy lahatra tena hanompo an'Andriamanitra, ary atonganao vovonjy andova ny fiainana mandrakizay. Dia alefa an'Andriamanitra ny olana, alefa an'Andriamanitra ny aretina. Ka tsy hoe hovahana olana ianao. Zay zavatra marihana tsara, tsy hoe vahana ny olanao na vahana ny trosanao. Tsy an'le resaka. Dia hoe iny ianao fa lasa manan-karena dia izay sitiavana eraky ny tanàna dia nahazo tômôbila dia style eraky ny tanàna fa nahazo tômôbila dia lasa nihinan-kanina be dia nianatavy dia nahazo trano. Tsy zany fotsiny planin'Andriamanitra. Fa ny planin'Andriamanitra dia tsotra ihany. Novan'Andriamanitra ny olanao satria tian'Andriamanitra ianao any an-danitra. Zay le izy. Zay ngizy hoe ary misy fotoana io olana io tsy vahan'Andriamanitra ndray mipoaka. Raha indray mipoaka maky hoe nivavaka ianao androany dia tonga dia vanitrosanao amina miliara rapitso, tonga ianao dia tsy vavaka tsony amin'ny herinandro. Ataonao filan-dratsy mahita Andriamanitra, filan-dratsy mahita. Tsy vavaka tsony ianao afaka ray volana. Fa alefa an'Andriamanitra moramora le famahana ny olana. Vahana aloha ty dia tsy tonga dia miara vahana. Vahany aloha zay tokony vahany amin'ny herinandro. Dia io ianao fa mbola mifikitra ihany manompo ny tompo. Dia vahany ray ny amin'ny tapa-bolana, io ianao mbola mifikitra ihany. Vahany ray ny amin'ny ray volana, io ianao mbola mifikitra ao anatin'ny 3 mois. Vahany tsikelikely, vahany tsikelikely, ianao amin'io miatamana mivavaka, miamahita tsirony amin'ny fivavahana, miamahita tsirony amin'ny fanompoana ny tompo. Avy eo amin'izay adinonao azy le olana mivady daholo ny olana, ianao lasa tamana mivavaka. Lasa tamana ianao, lasa tsy te hiala tsony ianao fivavahana, nahita tsirony. Nafonao amin'izay ny labera, nafonao fijangajangana, nafonao ny loka, nafonao ny teny ratsy, nafonao daholo ny fahotana rehetra. Lasa le fivavahana amin'izay lasa misy tsirony aminao. Inona reo menakavy fa lasa natao batisa, inona reo menakavy fa lasa déconne, ino ianao fa lasa mpanao délivrance, ino keo ianao fa lasa mpitoriteny ny hafarana. Zany ny planin'Andriamanitra raha lasena bavy. Tsy eny eo dia efa sitran'Andriamanitra ny aretina. Misy olona ihany tonga dia sitrana eny eo miakina amin'Andriamanitra foana moa io. Be da be reo sitrana eny eo fa mahafinaritra. Iny le olona fa mitohy manompo ny tompo, mitohy manompo ny tompo. Fa misy fotoana ao anatin'ny 2 mois vao sitrana le aretina. Tsotra le antony iny le 2 mois iny. Andriamanitra mandinika ny fonao. Raha vao hitan'Andriamanitra mihitsy ny ao am-ponao hoe za vao sitrana dia tsy hivavaka intsony, dia ataon'Andriamanitra elaela le fanasitranana anao. Andriamanitra inge malala ny ao am-ponao e. Vao hitan'Andriamanitra anao hoe ty olona ty ohatra ny fanasitranana fotsiny mamaky azy, dia iny ianao fa 2 volana vavahana eny, 2 volana ivavahana eny, 3 volana ivavahana eny, afaka 5 volana vao sitrana tanteraka. Nafinaritra afaka 10 volana nefa nahita tsirony ianao tamin'le fivavahana. Dia sitrany ianao tamin'ny aretina, ianao koa avy eo tsy te hiala amin'Andriamanitra intsony. Fa fantan'Andriamanitra ianao ity raha vao sitrana tonga dia ivavahana, dia tonga dia tsy hivavaka tsony raha vao sitrana eo, dia ataon'Andriamanitra elaela. Mba hatonga anao any amin'ny fiainana mandrakizay, mba hatonga anao andova amin'ny fiainana mandrakizay. Fa misy ihany ny olona sitrana eny eo. Andriamanitra malala an'ireny olona ireny hoe ty olona ty vao sitrana androany ty dia tsy miverin-dalana tsony mandrakizay. Noho izany androany dia androany izy tonga dia hositraniko, zao dia izao io tonga dia hositraniko. Dia zany ny ahitanareo an'ireny le olona hoe za moa zany ry havana vao faky malo ny tonga teto, 5 taona narary, fa vao tonga teto dia tonga dia sitrana ny aretiko. Satria hitan'Andriamanitra io olona io fa tsy hiverin-dalana intsony. Dia eny eo izy dia sitran'Andriamanitra. Ka ny planin'Andriamanitra dia izao, ny tonga ny olona foana ho tafiditra ao anatin'ilay fiainana mandrakizay. Hanolo tena ho an'ny tompo, tsy hiala amin'i Jesosy, hanolo tena ho an'Andriamanitra. Izany no hevitr'Andriamanitra, izany no planin'Andriamanitra. Androany hiresaka amintsika, izany ny antony ty Batisa.
Rehefa mijery anao tamin'ity John toko fahatelo andininy fahatelo de ny resaka tamina olona mahay lalàna mahay baiboly anankiray Jesosy Nikodemos ny anarany. Nikodemos. Ary zao ny resaka Jesosy tamin'io lehilahy io. Raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay. Tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay raha tsy ateraka indray. Taitry Nikodemos. Ahoana ozy izy ny apety an'izany? Afaka mitsofoka ny kibony ray aman-dreniny indray ve ny olona kiray ny kibony mamany ny olona iray? Na de efa lehibe araka ateraka indray. De nazavainy Jesosy eo ambany hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona de tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Le rano sy ny fanahy io de mizara hevitra ankiroa. Le atao hoe rano. Ny rano anankiray voalohany de tena hoe ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy hoe madio raha teo ianareo no miteniko. Izay tenin'Andriamanitra izay ny fanadiovana ny olona. Fa le rano anankiray resan'ny baiboly amin'ny heviny anankiray de le rano arabaky teny le tena ao anaty batisa ny fibebahana mihitsy. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo de tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay. Ka ny fiainana mandrakizay ny lalana tongavana any, ny lalana idirana any an-danitra any de zavatra anankiray ihany. Ny fibebahana aloha, ny fanolora-tena feno ho an'i Jesosy, ny fanolora-tena ho an'i Jesosy, fanolorana ny fo an'Andriamanitra. Ity a Jesosy io, raiso a Jesosy io, anjakaho a Jesosy io, mitoera ato anatiko Jesosy io, te ho afaka Jesosy io. Raha sitrapon'ny tompo rapitso ampianatra momba ny atao fialana amin'ny fahotana. Ahoana ny fomba atao ialana amin'ny fahotana? Fa anisan'ny dingana voalohany raha vao manatona an'Andriamanitra ny olona anankiray ka te handray fanasitranana vahaolana de ny fanolora-tena ho an'i Jesosy. Fanolora-tena ho an'i Jesosy. Ao ambadiky ny fanolora-tena ho an'i Jesosy de ny fibebahana. Ary ao ambadiky ny fibebahana de ny batisa ny fibebahana. Batisa ny rano, batisa ny fibebahana, batisa ny fanolora-tena. Eto iresaka manokana ry havana fa mandeha ila ny fanolora-tenanao raha vao tsy vita batisa ianao. Mandeha ila ny fanolora-tenanao raha vao tsy vita batisa ianao. Tsy ampy fotsiny hoe nanolo tena ho an'i Jesosy a. Tsy ampy ny fakanesana any am-piangonana. Tsy ampy ny hoe tsy haiko zay etikety raisinao ao am-piangonana, na dekona, na mpanao délivrance, na mpiandry ninina, tsy ampy zany. Fa ny zavatra anankiray anisan'ny lehibe ary lalana tongavana amin'ny fiainana mandrakizay de ny batisa ny fibebahana. Raha tsy ateraka indray ny olona, ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy andova ny fiainana mandrakizay. Rehefa mijery anao ry havana ny tantarany Jesosy Kristy tompo de nisy fotoana izy natao batisa ato amin'ny Matthieu toko fahatelo andininy fahatelo amby folo manao hoe ary tamin'izany Jesosy de avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana de nanantona ny Jauna izy mba ho ataony batisa. Fa Jauna nanda azy ka nanao hoe izao no tokony ho ataonao batisa ka ianao ndray va ny makaty amiko. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatateraka ny fahamarinana rehetra ka de nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy de niakatra avy tao amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromalala ka nakeo amboniny ary njao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Halleluja! Ity no zanako malalako izay sitrako. Jesosy de nateraka tamin'ny fanahy masina, no torotorina tamin'ny fanahy masina. Tao akibony Marie Virgine. Marie Virgine zay tsy mbola niaraka tamin'i Josefa akory
tsy mbola nanambady an' Josefa akory de efa bevoka an' Jesosy, bevoka tamin'ny alalany fanahy masina. Tsy nitoritorona tamin'ny olombelona Jesosy fa nitoritorona tamin'ny fanahy masina. Efa masina trany an-kibon-dreniny, ary raha voateraka izy de tao an-tranon'omby izy niteraka, fa tsy mbola nisy sokatra ny lanitra, tsy mbola nisy feo avy any an-danitra nanao déclaration officielle hoe ity ny zanako malalako, ity ilay sitrako. Tsy mbola nisy an'izany, tsy mbola nisy an'izany. Nisy fotoana Jesosy mbola kely izy defa ta 12 taona defa tao Jerusalema, tao an-tranony ray ny hainy Toriteny, nakafi izy mbola kely defa nakafi tenin'Andriamanitra tao anatina fivoriam-bavaka 12 taona, fa tsy mbola nisy lanitra ny sokatra ka niteny taminao ity ny zanako malalako sy sitrako. Tsy mbola nisy. Nandeha ny taona sy ny volana, nandeha tany amin'ny 20 taonany, tany 15 taonany, nivavaka Jesosy nanolo tena, fa tsy mbola nisy sokatra tamin'ny lanitra, ary tsy mbola nisy feo avy any an-danitra ny teny hoe ity ny zanako malalako sy sitrako. Fa raha vao vita batisa Jesosy, vao niakatra avy ao anaty rano izy ka vita batisa, de nisokatra ny lanitra, nisokatra ny lanitra, ary nisy feo avy any an-danitra ny teny hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Tao arina ny batisa no nisy déclaration officielle nataon'Andriamanitra, nilaza fa zanak'Andriamanitra Jesosy teo mason'ny olona rehetra. Batisa riavana malala mijery an'ity fandarana ity. Misy amintsika mpanompon'Andriamanitra, pasteur, mpitoroteny, mpino, mpivavaka amin'ny teny négligé, manao tsinotsinona, manambany hoe tsy ilainy zany batisa anaty rano be zany, tsy ilainy zany batisa anaty rano be zany, tsy mila an'izany. Le fitsofan-drano tamin'ny mbola kely iny de fa ampy le natete kely tetanoaloha. Non, Jesosy nisy fotoana natolotra tao amin'ny tempoly, fa tsy batisa natao taminy, fa izy efa lehibe ty teo amin'ny 70 taonany, tany amin'ny 70 taonany, tany izy vao tompony tenany tsara, tompony safidiny tsara, tompony fanapaha-kevitra tsara, tany izy vao natao batisa. Fa tsy natao batisa tamin'ny mbola kely Jesosy, tsisy reniny Jesosy tamin'ny batemy, tsy nisy an'izany hoe ianona ny reniny Jesosy tamin'ny batemy, tsisy an'izany. Hoe nety natao izy de nitsotrona de nasinana kely ny lohany de nikikika ny tomany, tsisy an'izany. Teny amoron'ny ranony Jordana, aridina ny zavatra nitrangy eto. Fantatry Jauna mpanao batisa tsara fa ity Jesosy ty de Andriamanitra, zanak'Andriamanitra trany an-kibon-dreniny, tsy nisy fahotana trany an-kibon-dreniny, no torotorona tamin'ny fanahy masina, tsy mitovy amina olombelona tsotra, fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Fantatry Jauna mpanao batisa zany. Rehefa nitoroteny Jesosy i Jauna mpanao batisa, de maro ny olona nanatona azy nataony batisa, de nataony Jauna batisa, de mba tonga teo koa Jesosy nanatona ny Jauna ataovy batisa. Fantatry Jauna mpanao batisa tsara ny momba ny Jesosy, nanatona Jesosy natao batisa. De ny zavatra hitantsika eto, hoy izy averiko indray mandeha de ny fatena ambin'ny folo, ary tamin'izany Jesosy de avy an-tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana, de nanatona ny Jauna izy mba ataony batisa. Fa Jauna nanda azy ka nanao hoe izao ny tokony ataonao batisa, ka ianao indray va no makaty amiko. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hatateraka ny fahamarinana rehetra ka de nekeny izy. Teo zao tena hoe zay mihitsy le logika an'olombelona. Jesosy olona masina trany an-kibon-dreniny, zanak'Andriamanitra trany an-kibon-dreniny, atao batisa inona ndray moa? Tamin'ny mbola kely izy efa nitsofony rano tao amin'ny tempoly, natolotra izy tao amin'ny tempoly, atao batisa any anaty rano ahoana ndray, na Jauna raha nanaiky mihitsy hoe tsy mila atao batisa ianao, ny raha mikorina anatinao raha na zanak'Andriamanitra ianao, olona madio ohatra ny kebonany, atao batisa inona tsy azo atao ianao. Ary rariny sitsiny nataony Jauna mpanao batisa, ary nazarany teo amin'ny toeran'ny Jauna, de zay mihitsy koa no nataoko.
hoe sarotro zany Jesosy ianao zany ndray veny anao batisanao amin'ny fomba hoana sarotro zany tsy possible zany fa Jesosy tena ny tena mepeko izy Jesosy fa za olo masina tsy anekimondrena za nytoritorona tamin'ny fanay masina za nateraka Andriamanitra fa izao ekeo ihany ankehitriny ny anaovana batisa ekeo ny anaovana batisa fa izao ny mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra de nekeny izy ary tena atao batisa raha lasiana bavy tsy azo ny fiangonana dinganina tsy misy théologienne tsy misy pasteur faratapony na bishop na révérend ni zany afaka manda na théologienne na maika ilazy fa tsy ilainy zany batisa ny naty rano be zany tsy ilaina ny batisa ny fibebahana le batisa tamin'ny mbola kely iny any de vampy fa nahy Jesosy aza tsy nanaiky hatramin'ny farany tsy maintsy ataonao batisa ozy izy fa zay fahamarinana zay ny fahamarinana zay ny lalana tongavana any an-danitra zay ny lalana ahafahana mandova ny fiainana mandrakizay tsy maintsy miroso amin'ny batisa tsika tsy maintsy miroso amin'ny batisa tsy azo sakanana satria zay le fahamarinana ny olona ho any an-danitra rehetra riavana ny olona ndova ny fiainana mandrakizay ny olona ndova paradis de ny olona tsy maintsy manaiky ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy manaiky zay voalazan'ny baiboly tsy maintsy manaiky zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany ny olona ndova ny fiainana mandrakizay io tena tsy hitako azo dina hevitra amin'io fa raha tsy ateraka indray ny olona ary ateraka ny rano sy ny fanahy raha teo any an-danitra ianao mety efa sitrana tamin'ny aretina ianao mety efa niva ny olanao niva ny problème anao mety efa nitahin'Andriamanitra ianao fa tsy ampy zany tsy afaka mijanona eo tsika tsy maintsy mandovy tsy maintsy mizotra ho amin'ny ranony batisa de ny batisa ny fibebahana fa zay ny fahamarinana ninona etikety ivelana anananao mety mpiandry anao mety mpanao délivrance mety déconne mety loolo ampiangonana mety choral mety choriste mety catéchiste mety pasteur mety révérend mety tanakavana amin'ny pasteur mety zanaka pasteur fa lalana ray tsy maintsy dirany olona rehetra ho any an-danitra de ny lalany batisa ny fibebahana io aretina nahazo anao io riavana aza refesitsika zany manko ny an'ny olona ka ahoanarany misy fiangonana ohatra zao izy misy fahagagana be ao anatin'le fiangonana misy fanasitrana misy délivrance misy misy mivako ny olona mibebaka ny olona ao tsy ho any an-danitra ve zany reny fiangonana reny ve zany tsy ho any an-danitra tsy anjarako ny mitsara na ho any an-danitra izy na tsy ho any an-danitra fa tsy ampy zany hoe sitrana tamin'ny aretina ianao de hijanona am'izao va ny olanao de hijanona am'izao lasa mpiandry fotsiny zao anao de hijanona am'izao ny batisa ny hitako ato anaty baiboly vao vita batisa Jesosy de nisy sokatra ny lanitra de nisy feo ny teny hoe ity ny zanako malalako isa sitrako ny déclaration officielle mahazanak'Andriamanitra ny olona iray de ao aorian'ny fahavitana batisa tsy hoe isitrana tamin'ny aretina ny alalana azy fa zanak'Andriamanitra izy tsy hoe izy afaka tamin'ny olana de nyva ny olana no alalana azy fa zanak'Andriamanitra izy zavatra anankiray ihany no alalana de ny batisa ny fibebahana izy io ny amin'ny filoham-pirenena na amina olom-bofidy na tsy fantaro misy le atao investiture io investiture io dia fametrahana amin'ny fomba ofisialy ilay filoham-pirenena voalany ho lany filoham-pirenena ilay candidat izay nahazo ny larana voalohany izay lany filoham-pirenena de misy ny atao investiture iny investiture iny zany de iny ny déclaration iny ny proclamation hoe izy no lany filoham-pirenena ary manomboka io izy ny mandray fahefana
amin'ny mahafiloam-pirenena azy. Raha mbola mamoaka voka-pifidianana ny seny, ny seny mamoaka voka-pifidianana ity no lany vonjimaiky dia mbola tsy lany iny olona iny, na dia efa voakarany ny didy iny izy ty ny voka-pifidianana vonjimaika dia mbola tsy filoam-pirenena izy, na dia efa izy ara ny larana voalohany, na dia izy ara ny efa lany dia mbola tsy filoam-pirenena izy. Mivoaka indray amin'ny ACC dia ny daty iny izy ty ny voka-pifidianana hoe officiel, ity no lany ho filoam-pirenena dia lany filoam-pirenena tokoa izy. Iny ny voka-pifidianana officiel fa mbola tsy afaka mandray ny asany izy, tsy afaka mandray ny asany. Fa ho ambadika ilay atao hoe investiture na le fametrana fomba officialy, déclaration officielle fa izy ny filoam-pirenena ametrana le samboady, ametrana ny tsaiko linona volamena sy na dolidolo reny apetapetaka reny, eo izy vao afaka mandray ny asany amin'ny mahafiloam-pirenena azy. Ohatra zay mihitsy ity resaka Batisa ity, mety efa sitrana tamin'ny aretina ianao, mety efa afaka tamin'ny fahotana ianao, fa raha mbola tsy vita Batisa ianao dia mbola tsisy fanambarana officiel ataon'ny lanitra hoe ianao zanak'Andriamanitra. Mety efa manana etikety ianao hoe za déconne, za mpiandry, za mpanao délivrance, za zao am-piangonana, za raha miteny amin'ny teny tsy fantatra, za mpanohana fiangonana. Eny tompo, efa miteny ny ACC fa ianao dia tena izy tokoa ary lany ianao, fa saingy tsy afaka mandray ny asanao raha tsy aorianany investiture. Zay mihitsy ny nazo an Jesosy teto taorianany navitany Batisa tao ny investitureny. Mila takatsika izany fampianarana izany ry havana malala, tsy azo dinganina ny Batisa ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ny déclaration officielle lafa mahazanak'Andriamanitra anao dia tsy ao amin'ny akanjo anaovanao fa ianao mpiandry, tsy any amin'ny anarana maha-pasteur, tsy amin'ny anarana mahavadina pasteur, tsy amin'ny anarana mahazao. Batisa ihany, Batisa ihany, ny hitako atao anaty baiboly aloha, Batisa ihany. Io ny fanasoniavanao ianao manao soni, ary fanaovan'Andriamanitra soni contrat fifanarahana fa manomboka anao dia zanak'Andriamanitra, nanangana anao Andriamanitra. Izao fampianarana izao dia tsy maintsy ampitainay na eto amin'ny télé ary, satria maro amintsika no tsy mahalala hoe inona ny lalana tokony alaizana, lalana tokony isorana. Ho toizako io fampianarana io rapitso, raha sitrapon'Andriamanitra dia ho toizatsika izay fampianarana zany. Ndao hivavaka aloha tsika hisaotra ny tompo. Misaotra indrindra tompo fa dia nafinaritra ny fotoana teto androany, nafinaritra ny fampianarana, nandray zavatra zay, nandray lesona izay ary hitanay mihitsy fa notahina tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay. Izany teninao sy fampianarana zany ane dia ahafahanay mitombo, ahafahanay mandroso, ary ahafahanay ho tonga ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hosokafanao ny fosiny fanandro reto rahalasina-bavy reto ary an'olo tena ho anao ary tena an'olo tena ho anao ane izy ireo. Nenarinao Jesosy Kristy tompo. Amen. Izay sy ny fandarantsika menakavy androany. Mahafaly ahy zany ny milaza amintsika fa amin'ny 17 décembre ho avy izao no Batisa lehibe izay tanterahantsika eny amin'ny temple de la guérison Sabotsinamena na eny amin'ny onony Jordan eny Sabotsinamena. Izay Batisa tsy mivazivazy. Io zany tsisy resaka clientélisme. Ianao aza mieritreritra zany hoe Batisa ny vaon'ny olo, koa fa tsisy resaka idirany vaon'ny olo comme Batisa. Tsisy Batisa ny Pasteur Hery Tiana io na Batisa am-piangonana, fa Batisa ny fibebahana sy fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Ary dia mitondra mambavaka anao izay mba hidiranao manokana ao anatin'izany fanoloran-tena lalina ho an'i Jesosy zany. Mameraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompo. Vahao ny Oloko, Vahao ny Oloko, andraisanao toriteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko, Vahao ny Oloko,
nandefa nyteny izy mba asitrana ankonanisik ampunampa